Mifotry ny radio vaovao masoa ho anao. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe tendry ny avo, tendry ny avo dia mipeny ny Anna ny Rintsoa. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny sakaisan'i Jesosy Kristy zolony aina rakotoary velony no santatra. Ianise ranitry ny aina no rivo, fanaja ranitry ny aina no tendry. Erzora kotoary velony no Hervé, lalaina raha manana rivo no Bakoly, Loasoavina no Vania, ny Antsa no Nanja, ary ny Ira Kristina Nicola no Lanto. Nene, za tsy hanatra tsony ka. Fa maninona? Nisinona indray tany ampianarana tany? Haingana lasa ho aneny. Nisinona tany? Ka zany akafian'ny ankizy foana. Sady tsisy dada hono no zanaka mpivarotra charbon, zanaka be maintona, maloto dia hiatahany ankizy. Andray, tsisy an'izany tsy mianatra izany fa aleo fa andeha hananenana ampianarana any izany ankizy izany. Aza marary fo amin'izany aloha fa ilange zanak'Andriamanitra e. Ailaza ny zanak'Andriamanitra izany, zanaka mpanjaka. Izany nge nahatonga nenina anao ny anaran'lahy hoe tendry ny avo e. Aza miraharaha izay fijerin'ny olona any fa ny fijerin'Andriamanitra ny lahy jerena. Izany aza latsara izany. Eniny Dia atao izay tafita fa rehefa mahela dia mikombona ny vavan'ireo. En tompoko. Ataoka ahoana re ty zanako ty e? Mba te hitrotra anao izay ampitovy anao amin'ny zana-bahoaka nge zahanaka fa tsy hafa manoatra e. Apetrako aminao izany ry tompo. Sarbo madama, mba malaky fa nareo fe midorororo fanantrany. Azafady re atao atrina ny ianao? Oka ihany. Mainty loatra fa aleo ampiasa gazy. Zay nge ohatranareo efa mainty mifantrany io. Andray, rehefa tsy vidy anao madama dia mandehana. Io ny asa velomako na mainty na fotsy. Heny tokoa. Mahala fosy e. Misaotra. Fanambanin'ny olona moa izany dia tsy lazaina intsony. Mampalahelo mihitsy ny toe-tsaina ka. Jone mila loha amin'izay sady ny eo izay efa 2 volana no tsy lasa. Fa ezaka neny dia mandalo any mandoa azy e. Tsy atao dila nge onony amin'ity herinandro ity e. Eno ary mandeha an'izay solo ny tabile dia karakara ny sakafontsika mianaka. Eny tompoko, fa neny eo mba iza marina ho any dadako. Fa inona indray zao mahatonga anao anontany an'izany eo e? Ka mba tiako fantatrako. Nga dia tsy mba afaka manampy antsika sy neny mihitsy izy. Efa adininy retsika, natakalo ny fianakaviany. Fatadio foana zanako hoe ilay Andriamanitra no tena raintsika, tsy mba manadina antsika izany. Eny ary.
teny Andry ary vany ahy tsy fampitakosina amin'ilay zanaka mpivarotra saribô indry aho. Fa maninona kosa? Ino mba namako? Rehefa tsy de tsy e. Ngaky izy rery no azo atao namana. Olona be da be io. Ka izy ny namako efa hatramin'izay? Sady tsy hitako koa izay olonareo amin'izany. Inga neny mba azo tenena zany a? Hitako, mahamafy loha azy aho mantsy fa alao anaovako azy. Sady dada zao efa hiverina eto Madagasikara amin'izay de vita hono ny asany any mantsy. Wee, de reviana hono izy ny tonga? Amin'ny herinandro. Faly be a? De ataovy ary. Tohizo ny ditra hitanareo rovavy azy. Sady dada tena sarotiny mihitsy ny amin'io mifampitakosokosona amin'olona tsy mitovy saranga amintsika io a. Nareo diso mirehare loatra. Everinareo fa hitondrana de tapaka fanjaitra iray eo mantsy nareo rehefa matika amin'ny alety. Ary enambola iloziny avy ny rehare any. So de voafelako ny tamainy eo voagaga. Zazakely indriko misemika farafara ray aman-dreny. Aleoko koa mandeha. Tsisy écolage akia? Zany ve? Nga tena tsisy vola mihitsy mamanareo? Tsisy izy. Vola santady any. Mampalahelo koa lesy nareo ka. Efa ovakeko ny boatin-drakitrako fa misy vola nangoniko ao de iseko fa indrindray mba andoavana ny écolage ny lahy. Be de amin'izany ndry. Sanga hitany amin'ny mamanay hoe nandoavako écolage ny lahy ny namakiko azy. Tsy mety hoa zany. Mety zany. Alaiko hoe lahy rehefa andeha hianatra sika rahariva. Eny ary. Misaotra ndry. Jesao lesy nisoratsika. Rahariva zany. Mamaky boatin-drakitra indray ny sasany a. Ataondry inona? Io vola de izay tiako anaovana azy. Fa inona zany ny lavandry vola? Inona ny idirandry amin'izany e? Farafany aho kosa ve ty mba azo antaniny e? Tsy azo. Mihaiko asanka. Aleoko mangina. Izay koa mifahendreny e. Mahazo tondry e. Misaotra e. Zela? Andeha hianatrako. Zange ka tsy nahita vola e? Alohan'ny vany aho ne. Vany aho zanako madamo santatra ve? Ye? Fa maninona moa izy nandony écolage ny lahy? Ka mba te hanampy ahy izy. Namako nge iny e. Zazakely ve tendry de aiza nahita vola andoavana ny écolage ny lahy? Ka maky boatin-drakitra hono izy. Ory tendry a. Tsy ho bediny mamany amin'izany ve izy e? Sady tsy tiantsika mihitsy nge iny mamany iny e. Ka fenina amin'ny mamany nge. Tendra! Zay ary izy. Dao misy lesy a. Ampy an'ilay vola. Misaotra ny tompo. De tsy bedy ve kindry? Tsy fantatro neny ka. Misaotra kia? Tsisy fisaorana. Dao fantara tendra. Masto neny a. Nareo koa rerak'izy torak'izay a. Manao iny a, ohatrany hoe tsy zanako madamo santatra izany mihitsy. Izany mihitsy neny a. Sady izy ilay mivavaka koa no mahatonga izany. Izay tokoa angamba anaka. Hafa mihitsy ny le fiainan'ny olona miova fo e. Tsy mba manambany ny hafa izany fa mahatsapa hoe mitovy daholo ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Eno ary neny. Izay no mba nafarako anao foana any aoriana any a,
tsy ohatry voafoana ny fiainanao raha ohatra hoe karamba ambiny nanaka fa dio manao tsinitsinina ny hafa. Samy zanak'Andriamanitra tsika, samy tiana, samy malalana, na dia hoe na mahantra na manana. Eny reneny voaraiko zahay. Ary mandehana aloha aoron'ny charbon fa efa manomboka maizina ane zany andro zany. Mba nisy tsena ihany veneny androany? Nga hita izay misy anaka fa rehefa misy kely hividianantsika vary kely dia izay Molo avy neny ilay maraina vaovao antsika mianaka. Apetraka amin'ny tompo zanako So dad. Tratra sonareo telo mianaka. Salama tsara daholo. Zao hitanao zaoko. Salama. Ary ianao manahoana? Salama tsara rea. Fa vonareo telo mianaka izay zay. So faly mahita ny dad zao Mandeha tsara ny finananao rovavy. Fa naho ato sy niteniteny mihitsy Mandeha tsara dada. Tsy andeha tsony zany dada. Zany ve sy mampiteniteny andry. Tsy mandeha tsony kiza fa efa vita nasako tany Ao, jereo ny vodalanareo roa. Merci dada. Ndao akia? Samy nijery voalohany. Tsy miady Reo ne tena be fedina mihitsy. Mandreraka. Aterony tobily andray fana. Mety io zany dadany miasa ny andafy zany. Masotonareo rovavy Dada koa torak'izay. Zandry iny tiazidirika tao voandalana ity. Raha voetsika amin'izao laha dia ohatrany hoe zany diso Hen dada le olona hoe voasamba nahita tobila. Miala zandry Azafady tompoko. Ary mba misy kisary ihany fa mamindra be mainty Jereo any an-tanàna tony Nio tsy lazaina intsony. Na mahantra avy dia fady rano moa tony tsy mahavoavidy savony. Mba moramora ity ty fanambanindry olona tirina anja. Jereo ny ty fitopitra an'ilay zanak'olona le mampalahelo mihitsy. Tsy ahoako. Aza mirarahana izany lesa. Ndao hiditra. Tendry, mifoasa fa tara, nga ianao tsy hianatra? Zao ane voatapa-kevitra tsy hianatra intsony Ninona ataony neneo? Fa maninona indray Ka tsy zakako intsony le fanambaniny ankizy ny ampianarana. Zanako aza izay fijerin'ny olona ny jerenao fa Jesosy le tianao banjininy Tendry ny avo angeny anaranao tiany ny tompo ianao. Malala eo masony. Fantatra nene zany fa za mba olombelona ihany. Mahalala marary rehefa mbanina sy atositosika. Azoko be ne zany anaka fa zao raha tsy hianatra intsony ianao dia vao maika andovan'ny fahatrako dia vao maika ange ho mafimafy kokoa noho izao ny fanambaniana ataon'ny olona anao Zay aloha dia marina ao ary fa hianatra ihany aho fa androany fotsiny aho no mba velao hijanona kely. Tsy maninona dia rehefa tsy miandra zany dia manampy aneny Za nge manampy aneny foana Tsy tiako mihitsy ny fanambanindry olona tamin'ny maraina io ka. Dia aninona?
Say ary indray. Nga fidiny ho azy ny andro. Tsy mba satry ny fianakarena oatra anareo. Mba misanaiky fa kodiaran-tsaretana ny fiainana e. Mangina koa e. Fa inona foana izao ady tsy mety vita ato izao e. Ny zanaka izany solovava sy miarany mahandro e. Mianan-kendry. Mahandry izy indray izany. Fa le bandy kely vao nahita tao mibilina tara tamin'ny maraina iny papa. Loatra reny koa ve dia atao inona e? Reny koa dia atao mampiady. Saoly izy zany e. Fa tendry zanaka mpivarotra charbon mama. Ay, mbola iny ihany. Tsy efa teneniko foana moa ndry tsy namana amin'iny. Fa maninona anareo tendry? Nga tsy olombelona izy iny ka. Fa namana hoana koa izany e. Mahafilo mihitsy io zanaka io ka. Za tsy miteny betsaka. Ajano ny namananao amin'izany olona tsisy dikan'izany. Aza mampetry voninahitra. Si. Ndray zao lany tsy nianatra marika. Za zay efa saika tsy nianatra tsony mihitsiko. Fa maninona indray e? Ka ohatry nefa mila tsy zakako mihitsy nkity fanambanin'olona anaty ka. Mety efa tsy natao atsony angamba ny sekoly. Elao aza manao azany. Aza mirara izay fijerin'ny olona fa ny fijerin'Andriamanitra ny lampanjinina. Impiry foana miteny an'izany amin'ny lahy. Samy mbola ho tsaraina ilay tsy ny olona tsirairay a. Matiky ny tompo fa izany ena dia Andriamanitra lehibe aza tsy mba mamingavinga e. Tena tiany lahy. Misaotra kely amin'ny fomba-herezana. Vania. Dada. Mafy mihitsy anao ty a. Hodana manga. Andray ty fisitolerangaty amin'ny vany a. Tsy faniteny tamin'ny lahy tsy anaty tokatona anjanako. Atao mena mbola tratrako e. Azafady tompo. Ka tendry ny tata mba namako e. Fa io ihany angano olombelona eto ambonin'ny tany e. Io tetranareo io ihany. Tsy nazazakely mihitsy ny sarana a. Fahasalanty ve sy mivarotra sady sabidy izy? Tena izy. Aleo aloha atsaka tepeteto ty tao bidy fa ireny mitavako an'io. Zaho faly afa hoetim-pianina ny zanako. Tsy mampalahelo ty izy. Efa saika tsy fantatry mihitsy raha tsy nandinika ala. Anty izy mahita mivovoka charbon. Dia zao ve ny anany zanako tao nefa ny zanako santatra nikolokoloana tahaka n'inona? Rifo. Tena rifo ty mivoaka ny tôbilina manatona ty. Boribory ny tamin'ny madame lanto a. Volazanao ka. Manahoana aloha e? Tsara fa misaotra tompoko. Hitako ihany ianao marina. Ataonao inona tsony moa e. Tsy dia ianao no ilaiko fa ny zanako e. Tsisy tokony ilanao azy e. Zanako vera mantoty tsy ilaiko a. Tonga neny a. Hoay le ty fa tsy le bandikely namany vany avy aty. Anao inona tokoa io rangahy io? Izy ve le zaza? Tsy efa fantatra io koa ve? Fa izy moa zany izy. Izy tendry ny rainao a. Inona? Tsy mila ny oreko zany a? Fona letsy a. Nga tsy tadidiko ny fanambaninao a. Ny zanakao izay tsy avelona ifampitakosina. Avelao izay sy neny ana fahantrano fa lasa anao mandeha any. Tendry, miverina aloha e. Fa nareo moa zany efa niona? Naman'ny zanako izy e. Zay ny ianao.
io tetra ratsy io mba ho vai amin'izay. Mandehana aloha mandeha dia izay fahaizanao maka amin'ny fony eo amin'ny manaraka saino ihany izay atao. Mba resaore izy dia ifandray aminy aho fa izay reny no mba zanako e. Fa ngahy ianao tsy efa manan-janaka indray e. Zanako sandatatalohany vadina izy roa vavy fa tsy zanako e. Ny ianao zany ny be indrindra. Mandehana aloha mandeha e. Matoky anao alanto a. Dadanay ty mitsena ty. Bedy indray aho zao. Ao, miakary e. Veloma kivany ah. Veloma lahy. Ka lesy tendry fa aterika lahy. Ok zao tompoko fa misaotra. Tsy mendrika ny olona toanay ny tôbila nareo. Veloma nareo. Tendry. Fa ina koa ny mahatonga ny dada mba hanaritra niny sy miresaka amin'iny olona iny? Za zaky mba gagako. Ohatra ny lasana mampalala indray izy iny e. Afa indray zanako. Ndao andeha. Miseho hoe iova sy karakara ilay rangahy mitonona dadako mpanambany iny everiny fahavanay tatombila angamba. Aza manao an'izany tendry a. Ampianarin'ny tompo nge tsika amela eloko e. Zany eny tsy tian'iny izany a. Nga moramora fanambaniny a. Fantatra ny hoe tsy mora fa elava tsy zanak'Andriamanitra e. Ny eloka be da be vitantsika aza navelan'ny tompoko ny maika izay eloka kely vitany nataony taminao. Saila tsy manao an'ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamelana eloka tahaka ny namelana izay meloka taminay. Tsy resinao lahatra amin'izany aneny a. Mbola maratra zao. Aonany lantiny amin'ny tendry a. Mahaiza anao miresaka aminy e. Efa mba niezaka niresaka taminy any afa tsy aza ahodina mihitsy ny ianao. Ka izy ka zany ka tsy mety miresaka amiko mihitsy. Zao rivo a. Mibebalo ianao dia atao vihita ny fiovanao. Miverena amin'ny tompo a dia angatao amin'ny tompo ny verena ny fifandraisanareo mianaka indray. Tsy hisy afa-tsy izay. Endry a. Rivo ve tsy tsara resaka amin'ny ramatoa mpivarotra saribao itsy e. Mahita io androany. Entany aminy ny fonako a. Ny tena tsara ianao mihitsy mitondra an'izany any aminy e. Fa ahoana izao? Santatra. Indriny tena mpanadala ny vadiko io. Dia vehivavy ohatr'izao ve rivo? Azafady kely madama. Fa manadala ny vadinao ahoana moa za? Efa hita izaoko. Fa iny ty atao ilay ramatoa ty e. Indray madama. Mbola ny latabatra fivarotanao saribao zany nahoako teo a. Zaranao mba tsy olohanao io no natrotrongoko tao anaty saribao tao. Ndao anao mody. Ary aza mifampisitositona e. Mandeha tokoa ny sakafontsika fa hariva ny andro e.
Tsy mialeto ara tsy tantarain'ny neny izay mahazo anao. Tendra, mandehanao Ary maninona mikorotana sy miparitaka amin'ny tany daholo reto saribao amidy reto? Barofo kely re Fa inona neny ny zavatra nitranga teto? Zay asaika ataonao tendra tao Tsy tantara mihitsy izany neny. Aleo amin'ny manaraka Eny ary, ataoko ahoana rehefa tsy tantara ianao? Miala tsiny aminao zanako fa tsy afaka ny tantara aminao izay zava-nitranga teto Tsy tiako omby indray ny ratra efa mikika ao anatinao sy ny loloponao. Aleoko zazoma ho asa mirery ny tompony izarako azy. Tena sy tiako mihitsy ireny tetranao reny mba vehivavy ohatr'izany anefa dia manala baratena. Ary ny nataonao mba tiako dia vehivavy mainty mifahatrany reny ve mba anitsaka tsahanao Fa rehefa misaka amin'izany aminao dia miaraka foana. Mba matrisa va le raha matotia? Za rangaty tsy zazakely ka tsy hay hanavaka ny setroka sy ny tomany Ny sainao mamosavy anao. Mivera tena. Ho hitanareo tsara ny lohako toy izy ihany. Misy zao nazaraketo. Fantatra hoe tsy maintsy andalety lahy. Fa inona foana izany le tsy aritra amiko Fona le tsy data. Mamelany eloko. Tapitra ho resaka avelao dia efa tara. Izay tsy mba manana tobila ohatra anareo ka hoe vetivety ny tonga any am-pianarana. Fona namola etsy Tsy apako nge mifahadisoko Vonina hanontra ny ratsy vitako taminareo mianaka. Indrindra fa tamin'ny lahy. Efa nge le sy nitadiavako any lahy Tara raha misy fa velomy ianao Ahitsy ny fitondran-tena manomboko izao. Tendra Endry tsy mety haina misy le zany. Mamindrafo amiko tompo. Fa maninona nga marary? Marary tendra Zany? Dia ahoana izany natao? Mamanara ny kely eo sotroko Vetivety ary. Fa inona izany tena marary aneny? Tsy fantatro anaka fa ny tratrako ny marary be dia sepitra. Mety ilay vovoka charbon lava io nga. Tsy haiko sony Sao mba tokony hoentina any amin'ny dokotera? Angao misy volana amin'izany tendra Dia ho jerijery reto fotsiny izany. Ataovy le rano dia ndao iara ivavaka tsika mianaka izay ihany. Eny ariko. Ka aleo mihitsy tsika hitady hevitra izay hitondranao any amin'ny hopitaly. Tena marary ne sady reraka be ny fijereko anao. Tendra mba aiza mamela heloka mba avela heloka koa Fantatro angamba ny tiako ambara. Rainao foana iny. Efa mibebaka izy satria fantatro hoe tao anatin'ny tsy fankataovana sitrapon'Andriamanitra no nahazoana ianao. Rehefa azoko antoka fa voavelany heloka dia nataoko hoe tendry ny avo ny anaranao. Misy fotoana tsy maintsy isarahantsika nefa matoky ny tompo fa izy tsy hamelanao irery izany. Fikiro hatrany ny tanany ary aza misaraka aminy na dia iray segondra aza. Ok izany ka tena ileo mihitsy aloha iantsany dada. Tsy ela
Aiza iny? Saika mba hitady ny vany ahy tompoko fa marary mafy ny nenay. Ohatray, fa nga amin'ilay kely ty zany dada mivany azy zany dokotera. Lasa mandeha any. Iny misy ary zato ivy damy paracetamol. Tendry, fa ahoana? Marary hono ny reniny dia ny ray indriny tadiavina. Sa ay kosa moa misy fifandraisana manokana izy sy mivady koa e. Neny olona marary nge zany e. Dia maninona? Fa inona indray zao e? Marary hono ny mamany Tendry. Ha? Fa marary inona? Marary be mihitsy izy fa tsy haiko. Moka atao pilevety aloha fa andrasa e? Tsy maharay lamba mihitsy a. Mivoangy eo anaovako anao e. Olona mila famonjena zany fa atao izay ataonao e. Misotra, Lanto, manao ianao ato zany? Marary arivo a. Ndao malako any amin'ny hopitalintsika ary. Aza misahirana tsondre a. Rivo a. Ohatr'izay. Io zanakao. Karakaro tsara izy. Raisa amin'izay andraikitra fa vitany a. Aza miteny an'izany te mbola mila anao zanakao. Neny andao amin'ny hopitalintsika. Io ndray nao Tendry a. Tsy misy olona tsy diso izany raha mbola mandiny fa mamelany elony amin'ny fakatiava tsara nareo naka. Neny, fa maninona izy? Lanto, tsy namantsika tsony izy lehatsy a. Lasa izy. Neny. Okizay Tendry, dada mbola eto. Mametoka anao fa anontra izay rehetra tsy vitako taminao. Ezaka. Toloina ty moa zany io zanaka mpivarotra saribô io. Gasy fantatra hoe maty ny namany. Fa ka ny fitaizana zazaka amboty moa zany ny fieritreretanao ny tranoko. Moramora kely ty vava. Mipetraka ato amintsika indrindra manomboka izao. Mazava? Fa maninona moa no hoe ato amintsika? Satria zanako io. Maninona? Fa mitapina nga sofiny. Zanako io a. Ay ka tena marina mihitsy ny ayako hoe sipanao iny vehivavy iny. Iny ny saika vadiko fa ianao no tereny fianakaviako vadiko dia voateravany taminay. Ka ninona nataonao dia anonitra ny tsy vitako tamin'ny zanako amin'izay a. Zanako laza karakara tato foana. Faly be a. Efa Tendry zany natahakeliko e. Dia hipetraka ty aminay zany ala. Eny akia. Nanja, avy aty ainga Ndry. Ahoana? Ndry no azoko antoka matoa miantso sy miresaka amindry. Raha vany ahy mantsy tsy ho azoko antoka mihitsy io. Fa ahoana Neny? Mila mitady hevitra tsika sy Ndry raha tsy zany miala maina eto. Tsy azoko mihitsy koa zany. Zao tsy zanak' rivo nareo roa vavy. Mana ve zany Neny? Eno raha azoko tsara ny tiany atao dia io Tendry io zany ny tena ho mpandova azy. Dia inona ny atao? Mila mihetsika faran'izay aingantsika e. Inona le hetsika? Eno tsara ary Or mama, zany koa ve dia mba hety? Iza ny Tendry, anao an'izany ry sa ho lasa 4 mi? Izay atao mamy. Nareo ihany io. Tady ity fa ho anareo roa vavy any anao anaovako an'izao e. Ka sangeny Neny matahotra e. So migadra amin'izany mama? Tsisy migadragadra izany e. Aza lefa lavitra ny saina. Fa tandre moa nerinanja mivoaka izany resaka izany e. Na mivany aza. Ny fahatoko isako Ndry no antony iresako an'izany amindry.
Mahazo matoky anay eny e. Ary nakaizy Vania? Ohatrany niaraka mivoaka amin'ny dadatany izy teo. Ary le tendritendry Imanjikaika eo ivelany io. andrasondry eo ny trano. Fa oaizy mamy? Miandry trano fotsiny ny asandry e. Tena nanao foana mamy ty fahaka. Manao inona rereto? Mba mipetrapetraka. Tsy mety lesy io manjokaiky rery io a. Ndao hiaraka amiko. Mila mivoaka kely elahy. Ok, zao fa misaotra. Andao a. Ndao. Tena lasa ny tendry. Dia inona lazaiko amin'ny dada raha manontany izy? Lasa lavitra kosa izany ka. Fa hoe izany tsika. Mandehandeha e. Ka tena efa lasa lavitra be ko. Sady kodaoda mampatahotra be aty. Andao aloha hijanona kely ary tsika e. Voa ianao. Fa maninona no hijanona? Rehefa tenenina dia tsy be fa malina e. Mivoao a. Eny to. Baibay letsery zana-baratra. Endraso, Andriamanitra. Narina ty, vonjy tendry tompo fa very aty a. Fanakaizy tendry? Tsy haiko a. Teo an'izy teo fa tsy hitako izay naleha vetivety teo. Ary mamalasa Efa tamin'ny ataondro izy no mivoaka teo. Vao lasa kelikely nareo. Fanakaiza koa ty tendry. Ohatrany tsy atao trano mihitsy a. Ngakiny zazakely tsony a. Mba nandendena naka-rivotra kely any ivelany any ngambany izy izay. Ka ohatrany tsy mba fanao izany. Izay mahagaga io. Ho avy eo foana izy e. Eny azy dia tonga ty. Nataony niaiza koa ary ty tendry. Dia ho sanatria ve no vonoiny e. Tsy hitanao ny ivelany any nga tendry? Ohatra e. Za vao tonga indray ve no ahita azy fa tsy nareo atao trano e. Fanakaiza? Hitanay ve izy antany anao zay e. Ka tsy hitako e. Mba nivoaka an'izy zaniko. Eria, ajanono hoe ny tomobila. Fa maninona? Fa tsy hainao hoe izany zaza mitomany izany e. Eny tokoa. Fa zaza iza koa no aty ampovoanala aty. Sady amin'izao oro izao ve? Io ramatoa. Fa manao ina ty anaty ala amin'izao oro izao ianao? Narimy mamakelinay a. Ohatra e. Fa maninona? Andao izy entina dia hita eo izay atao e. Tena ratsy fanahy kosa ny olona izany. Ampiakara izy. Miakara lesy a. Fa izay le zaza e.
Ho avy eo ihany re izy a. Mbola variana any amin'ny namany any ngamba. Ndao sakafo ka. Raha matotia efa rivana io andro io Hoano aloha sakafo e. Rehefa avy eo izy tadiaviny. Ary azy daholo ny ankizy. Kefa hoe mbola samy variana any amin'ny efitranony any. Mahazo tora arivo a. Miala tsiny aminao aloha fa tsy maintsy mba nijery ny hoaviko sy ny hoavin-janako e. Ko raha tsy za mipaisoko. Za no faty niaritra taminao teto nefa ny zanakao fantatra vao omaly no andova sy hitavana ny fananana. Tsisy io. Kay, maty ah. Fa manino tianao e. Moatra ny fanina be zany ah. Tsy mahita mihitsy ny masoko. Fa inona koa ary nahazo anao tampoka teo. Aleo aloha soroko mihitsy reto sakafo reto e. Any zany rarivo a. Aleo ariana lavitra tsisy pahity reto sakafo reto mba tsy hampiay ihany maro hoe zany nanapozina azy. Amin'izay moa dia atao hoe tany velan'ny tany izy mivoa. Zay. Eo fa mitambotsitra. Fa tsy ahatsiaro tena tsony io ka. Orankizy a. Nanja. Vaniao o. Ahoana to? Avy malaky nareo fa marary dady. Dady? Fa nanino io? Tsy fantatro fa vao eo any nahita azy ohatran'io e. Za koa aza mba gagako. Dia ho sanatry ny tanterahane ve ny teti-drasiny? Miantso dokotera neny a. Tsy sono terak'izy a. Tsy mitevitsolo fony. Non, dada. 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 Maherizany zanako e. Mampalahelo. Hitanao miakina foana amin'ny tompo fa izy malala hevitra izay heverana anao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zay indrindra tsy takatra ny sainao androany mihitsy izay mety ho fitondran'ny tompo ny fiainanao fa ny anjarantsika dia ny matoky sy ny fikitranony fa tsara foana ny fitondrany sy ny pilany eo amin'ny fiainantsika. Mihoatra lavitra ny dadaranofo e. Mikatsaka izay mahasoa ny zanany. Misaotra betsaka tompoko amin'ny fampaherezana. Tsy izy fisaorana ny lesy a. Fa iza ny anaran'ny lahy? Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko aminareo. Tendry ny afo. Fa tendry ny fiantso ah. Ah? Fa inona mahataitra anao? Tsara be ilay anarana. Ye, tena tsara ilay anarana fa mety ho fantatro ny rainse. Zany ve? Fa ahoana hery ve a? Vao androany izy nandalo tao amin'ny biraoako. Nanao didy miafina ho anse. Zany ve? Eno ah. Toa hoe se ihany hono ny zanany sady zanalahy dia nahatolo ho anse daholo ny fananany rehetra. Hita ny tendry zany e. Izay ilay resaka taminao teo fa tsara sy mahagaga ho amin'ny fitondran'ny tompo. Sao dia hitanao ny adresa mba ahafahako mihaona aminy? Mety ho hitako ihany fa numéro telefona zao no napetrany ao. Nefa mbola ny amin'ny birao fa ndraso rapitro izy atsony e. Misaora ny tompo. Misaotra azy tokoa. Dia matoko mantsy ianao a. Tendry efa mamaly ny sinody. Tsy hay hoe lasaiza. Fa inona daholo isaory tompo. Okaiky izay Fania. Mafy loatra kia. Tiako nahatsiraiko azy. Azafady any neny e. Ahoana? Avy aloha aty tsika sy neny resaka. Ahoana? Ndrasako atiko ty varavarany ty. Zay mihitsy. Fa nitaterahanao ihany gale teti-dratsinao. Vita retsy a. Dia vitanao tokoa ve? Sa ianao ka? Efa impiry ala no miteny amin'ireo hoe ho anareo roa vavy ihany ho any nanaovako an'izao. Tena lasa lavitra loatra koa izany e. Jereo aneny fa oriny Vania e. Mandalo ihany retsy io a.
Telefonina andrivo ty misy miantso ty. Iza? Tsy haiko ty ka. Raisa e? Allo? Iza azafady? Hitady andrivo? Ka izy ane tompoko maty any le misaotra tompoko. Fa izy zany? Tena tsy fantatro ka. Andao aloha monjy amin'ny vaniahy e. Ny vava ary nanja. Zany zay dia efa miteny. Ye, fa misy olana angano to hafahafa izany endrika eo izany. Efa niantso ny ray nitendry anga? efa niantso avy inge tendry aty e. Eto ampifon'ny papa mipetraka. Inona koa ty mahazo any herve ty e? Papa hono? Tia nitendry ve raha atsangana sy mama ho zanaka tendry? Inona koa ary izany tenen'ny herve izany? Amin'io tsy mba mifampiresahana akory. Dada ve nefa dia anaiky an'izany? Ka tsy afaka nitentsony lesy izy na anaiky na tsia. Tsy azoko. Niantso azy any keo de mamanareo ngamby ny nandray azy iny. De niteny izy hoe maty alina hono dadanareo. Maninona? Mandainga ianao. Loza koa zany. Fa naninona? Sa efa narary izy no nanao ilay didy miafina taminao? Zaza bagaga fa olona tena hoe salama be mirizariza tsy marofy. Okizay zanako a. Zasy mama mbola eto letsy a. Vonina ity sy andray any latony zanaka naterakay. Zany mihitsy. Aizany aty e. To itetry? Ary ohatry ny mahita matotoma tamin'izany mahita an'le zaza. Ka. Nga tsy afaka mandroso. Azafady aloha fa tsy de hoe resaka tendry nahatongavanay ity fa resaka fa mihitsy. Eny e, mety mbola ho avy amin'izay ihany sika avy eo. Oay, azafady. Mandroso ary. Fa taiza foana lay e. Antony eo anenareo? Nenay ao anako? Mahazo toerana daholo tompoko. Efa vita teo moa fifakavatarana ka hosokafantsika eto anaty andro vavolombelo reto amin'izay ty didy miafana napetraka tomboky laty. De samy manongila tsofiny e. Toy izao ny voasoratra ato. Izao raha velo mampianina rivolala de manao izay didy miafina izao. Fa manolotra fananako rehetra ho an'ny tendriny avy izay zanako lahatokana averiko ihany ny fananako rehetra. Indray te fa nampiarako amin'ny taratasy rehetra. Ao anaty tsara, pisy lokonareo. Aiza koa dia hoe ny rehetra mihitsy ve? Ataoko fa maheno tsara ianao madama. Ary tsy sisy loka ianao mihitsy fa ny rahanao nahita tsara momba teo. Tsy kosa e. Dia hiala maina zany a. Vomamy fotsiny hanamono an'ilay rangahy iny. Ahoana? Avy ireny kely hoe ny teninao teo madama. Ahoana izany neny? Haino ny mamono any dada. Fa inona rety ataon'ilay no miteny tsy anontaniany ity e? Tsy namono azy zany aka. Teny latsaka tanaty alahelo fotsiny iny. Ny vavanao mihitsy ny teny an'izany teo. Miala tsiny aminao fa zao ihany a dia iantso ny polisy. Ny fona re tompoko. Tsy matahotra an'Andriamanitra anao. Tsy vitanao hoe narinao fotsiny fa novononao koa reko.
Fona tendry a. Tsy naposiko neny a. Dia tsy mba nisaninao akory ny amin'ny rovavy. Fona rakizy a. Tsy mihetsika eo ianao. Efa andalana amin'ny pôlisy. Izay ny tantarako. Tantarany tendrony avo. Niova ny fiainako manomboka teo. Hafa ny taloha e. Tsy tendrony avo ilay mahantra zanaka mpivarotra saribô akoran'ny ankizy tsony, fa tendrony avo zanaka mpanan-karena. Sady manana reny efa mipetraka ho aratra izay. Izay navelany dada. Izy rovavy nalain'ny avany tezainy, na tena melan'ny zareo azy ka nasaiko mipetraka tao an-trano dada ihany zareo, fa ny avany tsy nanaiky. Ny gadra mantsa reniny. Ny lesona azoko sy tomma amin'ny fiainako dia hoe tsara Andriamanitra. Tsara ny fitondrana dia tsy takatsy ny saintsika azy indraindray. Rehefa miankina sy matoky azy dia mivoaka ho mpandresy foana. Tsisy olona miankina amin'ny tompo izany ka nateraka ho resy, dia miankina amin'ny foana, mifikira aminy. Fa napitsinao nge efa eo am-pelantanany. Tsy ahita fiainana sy fiadanana ary fahasambarana ivelan'i Jesosy izany ianao. Fa izy malala izay hevitra hiheverany antsika, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Araka ny Jeremia 7:20 dia aza misaraka amin'ny tompo ary. Fa ny fiainanao sy izay mitranga eo amin'ny fiainanao na dia hiverina fa mafy aza indraindray, dia tadio fa efa tendrony avoanao io. Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara izy. Ka raha matoky azy ianao, dia hitondra fiadanana anao io ao aorianao, dia hitondra fiadanana ho anao io ao aorianao. Aino mamadika izay heverinao ho ratsy, ho soa, satria zanaka tiana ianao, malala eo masony. Ny radio vaovao masoanao teo, lay tantara nampitondraina ny lohateny hoe tendrony avo, tendrony avo, dia ampeny ny antany rintsoa. Nisakaisan'i Jesosy Kristy zolony ala rakotoary velony no santatra. Ianisena ny tsinenany no rivo, namelona ny tantara, fanaja raha ny tsinenany no tendry. Erizora kotoary velony no Hervé, lalaina raha manana rivo no Bakoly, no Asoavina no Vania, ny Antsa no Nanja, ary ny Ira Kristina Nicola no Lato.